misy expérience moa tona nakaizafirenena nenay tanora zany rehefa manao dia atao tonga dia fitiavan-tandrana no mibaiko dia tonga dia mirisy fa tsy be teo rive ovina ary natao no alavale izy asa tsy afa-po zany le tanora aminy zay no mantenaitsika olona tia tena mpikarama amin'ireo mpampanjana vola iraisam-pirenena ireo no mena sehatra atsika masina ny tandrazana zay no ijoroana foana ka tsy avelantsika ho viravirainy ireo sy matahotody sy mpamilivily marina ny firenena fa matony joro ny tanoratra amin'izao dia mba tianana taranaka vanona sy ampianatra an'izay fivadiana fira amin'ireo député reo moa nanoana ny fitodrana dia androany zareo manoana ny filoha dia milaza zareo fa hanoana dia iza no afaka nometoky atsika fa tsy izy ireo koa nanongana ny filoha io rehefa reo tany rafitra ohatran'izay rehefa tsy mandiha sala ny fiarakodia io rehefa tsy mandiha ny zavatra dia aleo amboarina fa tsy hoe afaka 5 taona atsika dia sedra crise eto dia mbola mitsitsika ny ambatatena zay olona tsy manjary zay olona manao zavatra tsy meva amin'ity tany ity hegnany mba tsy ho tamana amin'ity tany masina ty ary dinandrindra moa zany zay olona manana heriseritra mpijaly vahoaka ao zanahary sy ny razana hita hitsara anazy fa ampahendrena no hitolana ity olona ty sy mamomba olona sy mamomba zavatra fa ravana ny rafitra tsy mandiha ravana tanteraka zay voatsika inona moa mamaika ny fifidianana ametraka olona andeha hanimba firenena foana fa andao loha ravana io dia apetraka ny assemblée constituante assemblée populaire comité des sages ny anomana ny réconciliation nationale sy ny fanarenana ifotony fa io tsy vita tsy raharan'olona mbitsy io tsy raharan'olona mpandafo tandrasana fanairana satria nisy ora nomena andravana ny rafitra mangedra vahoaka mandany vola sisy zavatra tona tsy mampahasa firenena io ka zay no lohanay hoe tonga eto amin'ny 15 mai moa ireto andiana tanora anatin'ny GNZ eto amin'izao fotoana izao efa migadona tafiditra eto amin'ny 15 mai tsy misy sakatsakana tsy misy ninina fa nandeha amin'ny filaminana ity etsika marche pacifique ataon'ny GNZ ity mahakasika ny fandravana ny assemblée nationale za aloha oui be deabe ny olona fironony ao hoe misy olona tsy tia tanindrazana akory eo fa tianao bizina fotsiny ka tsara raha ohatra ka hoe apetraka zany ny lalàna misy eo amboarina ny lalàna amilay firotsahana ho député hoe mba olona manam-pahaizana farafaratsiny ohatra afaka baka farafaratsiny manana licence na hoe manana master ohatra ny olona afaka mirotsaka ho député de Madagascar am'izay fotoana zay mba olona nianatra zany no ataotsika hoe mamola vola ny lalàna ampiarina eto amin'ny firenena mandany lalàna ampiarina eto amin'ny firenena fa le izy hoe olona tsy nianatra no mampandany inona mo ny lalàna dia manahirana ihany ny olona tsy nianatra tsy hoe manambany tsy nianatra fa hafa foana ny olona nianatra hafa foana ikeko fa misy olona tsy nianatra manam-pahendrena dia zao misy olona tsy nianatra tokoa manam-pahendrena ary misy olona nianatra tsy manam-pahendrena tsy silabana azy ka ny fotom-pisainana aloha ny tena mila hovana voalohany ny fotom-pisainana dia mirositsika hoe apetraka ilay lalàna hoe olona nianatra no apetraka ho député de Madagascar dia miroso amin'ny fifidianana atsika tena manara efa ho tapitra ve ny mandany reo efa ho tapitra na ny tetezamita ty koa efa ho tapitra 1 an et demi tsisa dia aleotsika amin'izao 1 an et demi zao zany mba apetraka ny feuille de route inona mitondrozotra mahakasika n'ilay fividianana atao amin'ny 2028 mila apetraka zay dia zay mahatonga amin'ny teny hoe ny ACC sy ny CNI ihany koa tsy ravanana izy satria tafiditra ao anaty coup d'état tsika dia inany tsy fihinany eto fa soloy ny olona ao mba olona manjary amin'izay no apetraka ao satria ny olona teo aloha dia olona tsy manjary matoa
nanao zavatra tsy manjary miaraka amin'ireo mpangalabatsy sy ny firongony tamin'izany fotoana zany ka tsy mendrika anina andraikitra eto amin'ny firenena ity tsondry ry zareo ary sady efa namain'ny paosiny ihany koa ny zareo ka mila soloina olona tena tia tandrazana vonina mandrosana Madagasikara zay nga mano zavatra tiako ampitaina anareo zenizay za tsy manohitra ny tolona ataonareo zenizay fa atao mazava le tolona ao de mba teny petraka ilay fitiavan-tanindrazana mba tsy seza fotsiny hoe rehefa tsy nahazo seza ohatra de andeha tolotolona partout ampiasain'ny olona mpanao politika rehetrarehetra ty meny vola etsero